fiotsahana parkina teny ankady fotsy mitaky ny fanonerana ny aram-bohina. Fampianarana betsaka ny mialan-daharana noho ny tsy fanjari-tsakafo. Kamty mivato vonina hiatrika izay fifidianana ho avy. Dia mbola mikafaliana trano no ianako aminao tanatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-bavao MBS amin'ny takarivan'ny sabotsy fa 4 ny volana febroary ny taona 2024 ity ka manolotra ny araby indray tomboky kilasy tomboky vavy manasa anao naraka ny fotoanan'ny vavaontsika hatramin'ny farany. Mampitsiaka-peo amin'izao ny olona izay niarambona vokatry ny fiotsahana parkina tesy ankady fotsy nandritra ny fandalovan'ny andro ratsy teto amintsika. Hatramin'izao tokoa mantsy dia tsy mbola nisy ny fandraisana andraikitra na ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana na ny avy eo anivon'ny tompon'ny toerana izay nahatonga ny loza. Toy izao indrindra ny tatim-baovao ny Germano Menjanahary sy Mathieu Princy. Ny talata 18 ny volana janoary no nifanaiky ireo niaramboina sy ny solitena ny tompotany izay nianjera tetsy ankady fotsy ka nafatesana olona nandritra ny fandalovan'ny ilay andro ratsy izay mivadika ho rivo-doza anahiny. Fa ny 20 ny volana janoary 2024 no hanolotra solitena izay tena mahatapakaitra ireo tompon'ny parkina izay nianjera io. Ireto farany izay niaiky fa hanolotra ny fahasimbana sy ny fampotehana vokatra izany. Hatramin'izao anefa tsy mbola hita ilay olona izay nambara ny tompo-toerana io. Tapaka tamin'ny fotoana io koa fa atao raharaha fihavanana ny andaminana ny fanonerana rehetra. Koa mba hialana amin'izay mety ho fanararotana dia aka ekspera ny mety omba-bidy ara-dalàna ireo fahavoazana isan-tsokajiny. Ka zareo tompo-tany no miantoka ny lany amin'izany. Fifanarana tao anaty fivoriana niarana tamin'ny Andriamatoa Entsoa io ny talata 20 janoary 2024. Koa dia najoro ara ny fikambanana AV24 zany hoe Association des Victimes du 24 janvier ho fanehoanay firaisankina amin'ireo fitakina rehetra miaraka tsy hisy tombo sy ala momba ireo fanonerana rehetra tokony ataon'ny tompotany. Izany hoe tsy misy intsony olona tokony anton'ny tompotany manokana fa na inona dingana ataony dia miantso ny isambatan'olona izy ireo amin'ny alalan'ny fikambanana na ataony izany amin'ny fiantsony ireo bureau-ny fikambanana izay manatrika mandrakariva izay rehetra fandrosoany raharaha. Olona fito namony ainy miampy ireo fahavazana maro toy ny fiara, trano rava tanteraka, andrin'ny jiro ny anjera, lalam-bahoaka totitra. Misy zokiolona roa voakasika ny faravan'ny trano teto aminay izay tena very fanambola velona noho ny fananany trano io izay nohariny nandritra ny 20 taona ny ainany izay rava tanteraka ary tena fivelomany ankehitriny tsy manana inona intsony izy. Hatramin'izao koa dia mafisinay fa tsy mbola hitanay ilay olona nifanarana tamin'ny fivoriana voalohany niarana tamin'ny solitenan'ny tompotany fa mahatapaka amin'izay rehetra ifanarahana. Ahina ho ireto olona niaramboina ireto fa ny fanaovana ity raharaha ity ho ao anatin'ny fihavanana no ararotiny ireo milaza fa anatanteraka ny fanonerana. Nandritra ny fanadiadiana izay natao an-trano na hafantarana fa efa nosakaran'ireo fokony latena toerana ny fanaovana itoerana io parking. Saingy tsy niaino ireo voalaza fa tompon'ny tany. Ny dadako rehefa voanomboka hitsangana io tamboho io dia nanao fitarainana ary nametraka taratasy tany amin'ny fokotany fa tsy tokony hatsangana io fa sao dia menjera aty ary misy ihany koa mpiara-monina amin'ny vitsivitsy niarana nanao siniana azy tany zavatra izany kanefa dia tsisy niaino izy ka dia nefara tamin'izao fahafatesan'izao. Hatreto izao izay na trano ipetrahana ary ny rehetrarehetra ny fananana very daholo izay very akonana tsisy alezo izay tsisy ninina tsisy resaka mombanay ka dia mba mangataka anareo. Tsotra ny etaeta sy ny fitakina ho izy ireo dia ny famalian'ny expert sy ny famoahany expert izay nampanantenaina ny tombambidy sy ny fahasimbana ary ny fampotehana vokatry ny fiotsahana ka mba hahafahana mamerina ireo fananana simba rehetra no mafisin'izy ireo fa mbola mijanona ao anatin'ny raharaham-pihavanana aloha hatreto ny mahakasika io fahavoazana io. Etsy ankilany dia miantso ny olom-bofidy ao amin'io boriboritany io ihany koa ireto niaramboina ireto mba andray ny andraikitra izay manandrify azy ireo. Niseho naloza ampifamoivozana Matsiravina ao Malo amin'ny lalam-pirenena faefatra mampitoy ny Marovoa sy Mahajanga. Fiara fitateram-bahoaka iray no tradoza teo Berivotra no ny fandehanana mafy araka ny fampitam-baovao dia nisy fiara saika niara niditra taminy teo amin'ny tetezana Berivotra ka nialana izany ity fiara ity no nivadika ary izao tradoza izao vokany olona fito no maty tsy tradrano. Raha ireo no tanterina tany amin'ny hopitaly Nandrova Mahajanga miady amin'ny fahafatesana ny sivy ary ny roa hafa namony ainy tsy teny amin'ny hopitaly. Entanina trano mba ho mailo ny mpamily fiara satria ain'olona no eo am-pelantanana izy ireo. Ny vaovao mahakasika kosa ny tatitra ny fandalovan'ny rivo-doza teto Madagasikara dia nanao
izay ho afany mihitsy ilay raivodoza eminaty tany amin'ny ilany atsinanana sy atsimo atsinanany nosy ny vokany. Marobe no traboina sy ravafananana ny fotodrafitrasa iombonana simba ary nahafoizana ain'olona mihitsy toy izao indrindra ary makasika izay tateriny Avotra Solondray be sy Tahiry Aina. Araky ny tatra ofisialy Vonjomaika navoakany avy eo anivon'ny BNGRC Androany mikasika ny takaitra navelan'ny rivodoza eminaty teto Madagasikara dia mahatratra enina ireo olona namoniny ainy ka 4 tao farafangana ary 2 tao iosy. Olona miisa 5,900 alina notrabona ao anatin'ny tokantrano miisa 9,707 alina raha 7,704 alina ao anatin'ny tokantrano 2,707 no nafindra toerana Vonjomaika amina toerana 12 ao anatin'ny faritra enina izay nandalovan'ny rivodoza. Toa ny faritry ny Amoronmany, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Fitovinany, Iorombe, Matsiatrambony, Sofia, Vakinakaratra ary Vatovavy. 2,703 no isan'ny toeram-ponenana narava tanteraka ary 7,307 no isan'ny toeram-ponenana nahitana fahasimbana. 5,707 kosa no isan'ny efitrano fianarana narava tanteraka raha 7,700 no nahitana fahasimbany ary 7,700 no ravatafo nanerana ny faritra ny lalovan'ny rivodoza eminaty. Maro ihany koa ireo fotodrafitrasa simba toa ny lalam-pirenena mianatsimo izay ahitana toerana 70 nanaovana lalana Vonjomaika na déviation mahatratra 10 km eo amin'ny PK 732 plus 200 amin'ny lalam-pirenena fahafito. Fa ankoatr'izay dia nampitandrina ihany koa ny avy eo anivon'ny meteo androany atoandro mikasika ny fisian'ny rindrin-drahona any atsimo atsinanany nosy ka ina ny isian'ny rotsakorana betsaka androany sabotsy sy raha mpitso alahady 17 ny volana febroary. Ireto avy ny faritra voakasika izany filazana mavo ho an'ny faritra Analamanga sy Alotra Mangoro. Mety hiteraka tondra-drano sy fiakaran'ny renirano amin'ny faritra maro izany ka nentanina ireo faritra nahazo ny filazana mba ho mailo hatrany ary hanaraka ny vaovao tsy tapaka. Nanao fanambarana ihany koa ny avy eo anivon'ny Apipa androany noho ny fiakaran'ny renirano misy Saondy noho izany dia mahazo fampitandremana miloko mavo na loko manambana tondra-drano ho an'ny komina Ampitatafika. Tsara ny manamarika fa efa misy ny fifilohan'ny Sisaon'ny Vaky ao Ambohimangidy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza anaty eo iny. 2,50 metatra ny ahavon'ny Sisaondy eo amin'ny margefina Ampitatafika, niakatra 4,70 metatra ny rano tao anatin'ny 420 ora ary mbola hiakatra izany mandritra ny 12 ora manaraka. Raha tokony 2,50 metatra ny refy filazana loza manambana na mavo eo Ampitatafika nefa noho ny favakisan'ny fifiloha amin'ny morony avy ao Ambohimangidy Ampitatafika dia mila mitandrina amin'izao fiakaran'ny rano izao ny rehetra amin'ny faritra iny. Pejy fampianarana dia antony iray mahatonga ny ankizy miala andaharana sy an-dakilasy ny anoanana akoatra ny tsy fahafahana manefa ny saram-pianarana. Toy ny zava-mitranga amin'ny distrikany Toliary faharoa dia anjatony ny ankizy mijanona mianatra eny amin'ny ambaratonga fototra noho izay olana goavana setrain'izy ireo izay. Avotra Solondray be Ravaljaona sy Tahiry Aina. Mpianatra manodidina ny 700 eo no miato amin'ny fianarana ao amin'ny EPP iray ao Toliary. Ka ny 2,100 amin'izy ireo dia zazalahy avokoa raha ny 900 kosa ny vehivavy. Iny faritra atsimo nosy iny izay misedra olana goavana amin'ny haitany sy ny kerelava reny nanomboka ny taona 2012 lasa teo. Kanefa ny 5,700 ny olona amin'iny distrikt iny dia mpamboly avokoa. Tsy zarizary ny sakafo hohanina, ny tany tsy mamokatra. Voatery ajanona mianatra ny ankizy satria vizaky ny dian-tongotra anefa ny sakafo tsy misy ka tsy mifantoka amin'ny fampianarana akory. Araky ny fantatra tamin'ny tatitra ny filakevitry minisitra ny alarobia 9 septambra 2022 tokoa dia sekoly miisa 3,720 manerana ny nosy no isitraka kantiny scolaire ary ny faritra ny Roy sy Anosy no isan'ny faritra ny atsimo isitraka izany. Ankehitriny anefa toa mbola manjavozavo tanteraka ny fanatanterahana izany satria mitombo hatrany ny isan'ny mpianatra miala andaharana. Lasa misy akaiky ny vilany ny fomba fitantanana ny firenena toy ny famatsiana ireo traboina tamin'ny rivodoza iny ihany. Efa ny faritra rehetra any atsimo manontolo ny kere sy tsy manana arapaka intsony ka tsy tokony hisy avahana mihitsy satria dradradradraina fa ny tanora no avin'ny firenena kanefa izy ireo ara-matomisary ka tsy afa manoatra manoloana ny tranga misy any toerana. Raha tsy haivina tokoa
dia isan'ny nampiroborobo ny lafin'ny fampianarana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fon'izy teo amin'ny fitondrana. Amin'izao anefa tazana fa miada rery ny ray aman-dreny mampianatra ireo zanany ka mampitombo ny isaina ankizy sy ny zaza tsy miditra an-tsekoly. Raha ny isan-jaton'ny tanora 5 ka hatramin'ny 420 taona tsy mahay taratasy izao dia tafiakatra hatramin'ny 7 faingo 7 isan-jato araky ny navoakan'ny UNESCO ny taona 2014. Raha ny tanjona napetraka ny anenana io isan-jato hatramin'ny 420 isan-jato ny taona 314 avy izao. Azo heverina ho lavitra tanteraka ny ezaka raha tsy voafehy tanteraka aloha ny famatsiana sakafo ireo mpianatra ka hanaovan'ireo mponina any an-toerana Antsoavo mba tokony hijerena sy hametrahana kantine scolaire amin'ireo sekoly fanabeazana fototra mba hahafahan'ny ankizy manohy ny fianarany sy mifantoka amin'izany. No tanterahina androany teny amin'ny EPP Anosy ny fiofanana loham-bondrona ho an'ny skotom-panazava eto Madagasikara. Anjatony ny mpandray anjara ny sitraka izany afaka naparitaka izahay amin'ny beazina. Ravorazafy mahenina sy Tokra Marla. Tafiditra ao anatin'ny fanabeazana skoto ary zava-dehibe ny fampiofanana ireo mpitarika. Tsy misy taona ny fianarana fa dia ny mbola kely no beazina ahafantatra ny tokony ataony ary tsy baikona ny mpanazava. 9 taona hatramin'ny 12 taona izao ny ankizy nomena fiofanana ho an'ny ity andihany ity. Mbola kely ny ankizy dia ampianarina mandray andraikitra sahady, indrindra raha hoe ao an-trano izy ka hoe hibaiko ny ray aman-dreny na ny zoko hoe andana manao raharaha, tsy mila baikona ny mpanazava eto Madagasikara fa mandray andraikitra avy hatrany raha misy ny raharaha atao ao an-trano. Ny any ampianarana indray ho an'ny ankizy vavy na ny zatovavy dia ny mbola tanora ihany koa izy ireo dia ampianarina mandray andraikitra mahay mitarika sahady. Izany hoe fanabeazana mpanazava eto Madagasikara dia mampianatra andreo beazina ho tompona andraikitra naiza misy azy raha ny ampianarana izy dia manolo teny izy na ohatra ny chef de classe. Raha misy ihany koa ny hoe fikambanana tsy skoto na ny any am-piangonana io na fikambanana samihafa raha makaloha hevitra fotsiny tsika ohatra ny hoe ny tontolo iainana indrindra amin'izao fotoana izao resaka hoe fambolekazo na hoe mandeha eny an-dalana ny mpanazava dia mandray andraikitra sahady izy mitarika ny olona mitondra fiovana amin'ny resaka fotsiny hoe tsy azo anariana fako eny an-dalana na amin'ny resaka hoe afaka miteny samy teny mitondra feo tsy eo anivon'ny fiarahamonina ihany fa na eny fitondram-panjakana arany dia izao fiofana izao dia mampianatra andreo beazindreo hitondra feo hitondra hafatra hitondra fiovana. Tsy ny faiza mitarika ihany no anabeazana ireo mpikambana dia fena dia ny mbola kely ihany koa ny fananana toetra mahay mizara ho an'ny madinika sy ny sahirana toy ireo trabona tamin'ny fandalovan'ny rivotoza farany teo. Ny mpanazava eto Madagasikara ihany koa dia anisany ireo mpilatsaka an-tsitrapo. Anisan'izany izao tamin'ny trabony iny dia ireo beazina sampana mavo sy maitso mena nanangona ireo izay fony natolotra ho an'ireo mpikambana tratra ny loza ny seho nandritra ny rivodoza izay nandalo teto amin'ny firenena. Notanterahana efa notanterahana izany teto anivon'ny faritany ary betsaka ihany koa ireo izay mbola notanterahana any amin'ireo faritany hafa mandray anjara amin'ny fanomezana fanampiana ho azy ireny ihany koa izahay. Tsivona fa tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny mpanazava eto Madagasikara sy ny 17 taona ny orena ny sampanazokiny na ny hafa ny fampiofanana loham-bondrona sy ny hetsika atao amin'ny 12 martsa izao eny Ilafy izay isy hetsika fampiratiana sekoly talenta toy ny hira, ny dihy, ny kabary sy ny sisa ataondreo mpikambana. Ny sokatra androany ihany koa moa ny fankalazana ny 70 taona ny jerony fivondronana mpanazava sy ny tilo amin'ny fisika Marasalama Manjakaray. Maro ny hetsika ho tanterahina toy ny rindrakira lehibe sy ny lasy lehibe. Mampiavaka ny skoto moa ny fahaizana mitady ahafahana manampy ny manodidina na ihany koa ifanohanana ny samy mpikambana raha ohary ny fanampanazavana. Ny sampanampanazava stily moa tsy na fa misehatra eo anivon'izany atao hoe skotisme. Ny skotisme dia fampivelarana ny maha-olona feno eo amin'ireo tanora sy beazina izay andreketanay. Dia ny vola izay tadiavina dia tsy atao inona tsy akory fa anohanana ny asa fanabeazana. Misy ihany koa nefa ny adidy sy andraikitra izay ataonay eo anivon'ny fiarahamonina toy ny taorinan'ireny voina na azon'ny firenena ireny nandray anjara izahay amin'ny fanaovana tolotanana tamin'ireo izay trabona teto anivon'ny faritra sy fokontany misy anay dia tao amin'ny EPP Manjakaray izay nandray traboina fianakaviana 700 dia nanolotra ny anjara adidinay izay azony natao izahay tamin'izany ireny fitadiavam-bola ireny no ahafahanay manatanteraka izany tompoko. Kitana miaramiasa amin'ny zavatra sarotra, kitana miara-mikatrika. Masoandro.
Daholo masoandro vavy no natrany an-trano entina manasony tany miomana ny tena sy ny fo mahery miaraka amin'ny Avana anatanteraka ny fanompoana isikina ny famarinana mahery eo amin'ny Tompo Jesoa. Avana. Nankalaza ny fahadimy amin'ny fitopolo taona nijoroany androany ny Alliance Française eto Antananarivo. Tsangam-bato no marika hita maso raha mitohy kosa ny vina ny mpitantana amin'ny fanabeazana ny tanora. Ravirazafy Mahenina sy Tokramaro Lahadrany. Betsaka ny sedra nandalova n'ity sekoly ity tao anatin'ny 5 amin'ny fitopolo taona nijoroany nanomboka ny taona 17 sy 7 no makaty. Tsy nitsahatra nanome sehatra ny tanora amin'ny fanabeazana sy ny fitrandrana ireo talenta miafina nefa ny tompony andraikitra ho amafisina kokoa izany ho an'ny taona manaraka ho an'ny fanabeazana sy ho kolontsaina. Voalohany ny Alliance Française amin'isan'ny apprenant nanomboka 2018-2019 eran'izao tontolo izao. Voalohany amin'ny fampindramana boky ao amin'ny médiathèque ary faharoa koa eo amin'ny certification. Zany hoe dia manaprofo fa zava-dehibe eo amin'ny fanabeazana, fampianarana ary kolontsaina malagasy ny Alliance Française. Ary mahasahana manomboka amin'ny zazakely ka hatrany amin'ny olona efa lehibe misy mianatra ato. Ny 5 amin'ny fitopolo taona manaraka dia nametraka vision zany ny filakevim-pitantanana ankehitriny. Zany hoe voamaika hitombo bebe kokoa ny sahanasa eo amin'ny fanabeazana, indrindra ny mahakasika ny fanabeazana eto toerana sy ny kolontsaina. Kanefa koa hotohizana hatrany ny mamafiorina ny francophonie satria ireo francophonie ireo dia tsy firenena iray na roa fa firenena marobe ary ny fahatelo farany dia ny fandraisana ho mpampianatra raikitra ny mpampianatra ny Alliance Française ary koa ny fiezahana mba ho raisiny malagasy teratany amin'izay ny direction générale. Raha ny fantatra dia misy malagasy maromaro izay mila ravinahitra ny Ukraine. Misy amin'izy ireo no miatrika ny ady any an-toerana miady ho an'ny Ukraine amin'izao fotoana izao. Isan'izany ohatra Ise Nikoezy, zanaky ny faritra Sofia ny tenany. Tsy nanenina nandray anjara tamin'ny ady. Navita ny aditiko amin'ny maha-olombelona sy ho an'ny hafa aho. Iriko ny hanomezan'Andriamanitra tombonandro lavalava iainako mba hanohizako ny tolona amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny raha-matahorany tsy fandriam-pahalemana ho an'ny faritra Sofia sy Madagasikara hoy ny nambarany. Fa tao anatin'ny 4 nozarany ihany koa ny ilazany fa misy malagasy iray lavo tao anatin'ny ady ka miondrika ampanajana amin'ny namana malagasy lavo nodimandro noho ny fanafian'ireo Rosianina. Mandriam-piadanana raha namana mpiray tanindrazana. Lafimava ho an'ny Ukraine izay hatrany dia mamonjy any Pologne sy Moldavia no any sisa vahaolana hitan'ny Ukrainianina amin'izao fotoana izao efa manarivo ny ireo mponina no mitodidoha miala ao Ukraine na dia tsy fantatra mazava ary izay hivantanana. Mampiseho ny firaisan-kinany amin'ny Ukraine ireto firenena roa ireto ka nahazo fankasitrahana avy amin'ny firenena mikambana. Avitra solondray be sy tahiriny aina. Nanomboka ny alarobia teo dia efa tazana nitsoaka tsikelikely ny mponina tao Ukraine manoloana izao ady misy eo aminy sy Russia izao. Nahatratra 5 alina ireo olona efa niala tanteraka tao Ukraine ary mbola mitohy izany hatramin'izao. Ao ireo mandeha fiara, eo ihany koa ireo mandeha tongotra mamonjy ny faritra akaiky azy ireo. Toy izao hita amin'ny sary izao, mitohana mihitsy ny fifamoivoizana na andro na alina, indrindra amin'ny lalina mampitohy an'i Pologne. Toy ity vehivavy ity izao dia efa nahatratra ora 7 no nijanonany tao anatin'ny fitohanana. Raha ny nambarany dia tsy fidiny ny alany amin'ny tanànany, saingy voatery izy noho ny toe-draharaha misy ao an-toerana. Isan'ny fihetsika nakasitrahan'ny firenena mikambana izao fihetsika nataon'ny Pologne sy Moldavia izao amin'ny fandraisana ireo mpitso-ponena nahatray. Maro amin'ireo olona miala ao Ukraine ireo ny tsy mahafantatra akory izay ho alehany. Sofa misy ireo fikambanana sy malala tanana mba manampy azy ireo. Efa nisy ihany ny fiomanana anampiana azy ireo ka nahafahana nahita toerana afaka mandray fianakaviana 12 hatreto hoy ity malala tanana ity. Maro amin'ireo Ukrainianina no mieritreritra fa tsy ahita intsony ny endriky ny tanàna amin'ny fiverenany manoloana izao fihenjanany eo amin'ny rotota izao. Eo kosa ny mbola manantena fa tsy haritra izao zava-mitranga izao ary verina aingana any amin'ny taniny izy ireo.
Ils sont nombreux à espérer que l'exil ne sera que temporaire. Nanatanteraka fiofanana fahaiza-mitarika na ny leadership teny amin'ny QG Belair androany sy ny avy eo anivy ny Comtima Ivato. Tanjona mony sy ny fahavononana hiatrika dieny izao ny fifidianana. Ravilazafy Mahenina sy Tokra Marla. Anjatin'ireo mpikambana ao anatin'ny Comtima Ivato no naneho ny fahavononana hiofana mahakasika ny fahaiza-mitarika izay singa takiana amin'ny tsiraray indrindra hiatrehana ny fifidianana ho avy. Tanjona nisarika olona maro ary endresy lahatra ny hafa fa manana ny toerany ary tsara ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fisiana rafitra amin'ny fetony ao anatin'ny Tokotim. Olona efa voahofana rahateo no manampy ireo ratsa mangaiky ny Comtima Ivato amin'ny fanatanterahana ny asa ny anivon'ny fokontany 13 misy azy. Ny resaka fahaiza-mitarika na ny leadership zany ny tena nojerena tamin'ity fampifoanana ity ireo solo tena ao anatin'ny fokontany ireo indray rehefa avy eo no manaparitaka an'izany ny anivon'ny fokontany maro samihafa izany dia tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika ireo dynamisation na ny fameloma maso ny Tokotim Maheno Ivato. Ka izany indrindra no namohan'ireo solo tena avy any amin'ny fokontany ny zava-misy ny anivon'ireny fokontany ireny dia ireny no rafitra rehefa avy eo mba ahafahana mandray anjara mba vitrika ao anatin'ilay fiainan'ny commune anatin'ny commune Ivato. Ny team Ivato moa dia efa vonona tanteraka amin'ny fiantrehana ny zava-misy eto amin'ny firenena na ny raharaham-pirenena izay rehetra miainga eo na ny fifidianana izay ho avy ka izany indrindra no anetsehana dian'izao sady ny antoky ny anivon'ny fototra ny anivon'ny fokontany ny team Ivato dia efa mandray anjara mba vitrika foana ao anatin'ireny fifidianana ireny. Pejy ny fifidianana dia tsy atokisana ny fifidianana izay ho avy eo raha tsy miova ny HCC sy ny CNU nambarana malagasy Pila Ravinahitra monina ao Frantsa ahina mafy ny alabato izay efa hita taratra amin'ny fitakinana antotan-taratasy izay takina amin'izy ireo mba ahafahana manao adidy amin'izany. Germain Menjanahary sy Mathieu Prince. Fantaniana maro no mipetraka manoloana ny filazan'ny fanjakana fa afaka mifidy ny malagasy Mila Ravinahitra any ivelany. Natokana ho an'ny ao Eropa ihany na ireo ao Frantsa, Espagne, Saint-Siège, Israel, Monaco, Portugal izay efa nantsoinareo ihany ve anefa izany. Raha izany dia ahoana ny momba ireo malagasy maro mielipatrana manerana an'izao tontolo izao. Raha ny tsikatra dia petatoky io fanapahan-kevitra io satria tsy ao Frantsa sy ireo firenena vitsivitsy voatanisa teo ireo ihany no misy malagasy Mila Ravinahitra. Raha mbola ireo HCC na CNI amin'ny endriny ankehitriny izao no mitantana sy misahana ny fifidianana dia mazava ho azy fa tsy fifidianana marina no hivoaka eo fa mbola ho feno osoka sy halatra ary doublon tahaka ny natao tamin'ny 2018 ihany. Izay collectif des malgaches de citoyens français moa dia efa nangataka tany amin'ny Élysée, tany amin'ny flou Emmanuel Macron, nangataka ihany koa zay tany amin'ny Union Européenne ary misy fiaraha-miasa koa ataonay amin'ny Nations Unies mba angatahana ny fanajanonana aloha ny fanampiana momba n'io fifidianana io satria dia fifidianana feno osika io ka tsy azo ekeny zany. Etsy andaniny dia nanamafy ireo malagasy monina ao Frantsa fa ahina tanteraka ny alabato ataon'ny mpitondra amin'ny fanomezana alalana ifidy ho an'ireo diaspora io indrindra fa manoloana ny antotan-taratasy izay takina amin'izy ireo. Terena ao anatin'ny formulaire izay tsy maintsy fenoana io ny ilazana ny antom-piasany le olona mangataka ifidy. Terenao ihany koa ny fikambanana izay misy azy, ilaza azy ny fikambanana izay misy azy izy. Terenao ihany koa ny tambazotra sosialy izay afaka ataon'le olona io na Facebook zany na zavatra hafa. Ka mametraka fanontaniana tompoko hoe raha andeha hifidy ve dia ilana an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Amiko manokana dia karazana fisazo zany. Zany hoe jerena ao anatin'io, tsikilovina ao anatin'io, hoe izy amireto ny mety hifidy ahako dia izy amireto ny mety tsy hifidy ah, dia izay mifidy ahako tazomina ary izay tsy mifidy ahako dia tsy ho raisina ao anatin'ny lisitra kory. Zavatra efa nisy zany talohany tamin'ny Andry Rajoelina nandeha taty dia nangataka ny diaspora izy teto a Frantsa hoe manao demande par mail izay te eo anaminy. Za zao dia nangataka
ny anao an'izay a tamin'ny mail tamin'ny anarako manokana ary ko tamin'ny anarany fikambanana zay miaraka amiko fa tsy nivaliana akory zany. Raha ny vaovao azo atrandy dia efa namoaka fampahafantarana ho an'ireo mpilaravinahitra na ny diaspora malagasy ao France, Espagne, Saint-Siège, Israel, Monaco ary Portugal ny maso ivony Madagasikara any France manoloana io fanapahan-kevitra io. Andrasana ny toy ny vaovao. Ny eo tsy vita, ny eo mipoitra iandy. Izay no tazana amin'ny fitondrana ankehitriny manoloana ny fampanantenana maro izay efa nataony. Mahazo fampanantenana avokoa ny distrika sy ny faritra izay teteziny saingy dia Ambatobevoka avokoa ny ankamaroany. Asa ny tokony atao fa tsy fampanantenana intsony hoy ny solombavambahoaka Fetra Ralamosafimbololona. Jarmano Menjanahary, Mathieu Princy. Tsy misy afa-tsy fampanantenana pokaty no tazana tamin'izao fitondrana izao. Mbola tsy teno anohatra amin'izao ny fanombohan'ny ilay lalam-pirenena fahatelo amby folo izay lokalokandry fa tsy hanaovan'ny politika intsony raha tsy nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 iny. Ankehitriny dia nasesika indray ny fanambakana ny vahoaka ao Marolambo izay manana olana vokatry ny fitokana monina amina faratsin-dalana fa atoboka tsy ho ela hono ny fanamboarana ity lalana ity. Raha tena homme d'etat io filoham-pirenena io dia tsy sailaza sy anome fampanantenana ny vahoaka malagasy intsony hoy ny solombavambahoaka Fetra Ralamosafimbololona. Misy teti-bola ve afaka amatsina vola zany fanamboarana zany raha izay. Ny faharoa na efa misy mpiara-miombonantoka ve efa vonina matsy vola amin'ireo mpiara-miombonantoka na mpamatsy vola mahazatra vonina matsy vola zany fanamboarana zany. Ny mampanamatsy dia ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia potehana ny indostria malagasy, potehana ny fiarin'ny malagasy, dia ny zava-misy ny orinasa poretina tsetsafina hatramin'ny tsokan-damosiny arak'ilay misy fomba fiteniko zay amin'ny alalan'ny resaka redressement fiscal amina centaine de milliards d'ariary. Tena tsy azo ekeny zany zavatra zany satria ny tena olana ao anatiny dia maty le orinasa ary misy mihitsy ny samy laza amin'ireo avy amin'ny vondro mpandraraha reo hoe aleonay ara mandoa ny sazy izay fa latsaka lavitra no ny kolokolo mena n'ireo tompona andraikitra vao amin'ny fitondram-panjakana sy ny sampandrarahany etra. Zay anankiray ka mampametra-panontaniana araka ny teniko teo hoe mbola fampanantenana toy ny teo aloha rehetra ihany ve dia RN13 ny fikojakojana ny lalam-pirenena zay efa misy zay efa ataoko hoe efa 700 amin'izao fotoana izao ny simba ny fahavoazana nateraky ny rivodoza ny atra tamin'ny faritra tsy moatsinanana sy ny vatovavy iny sy ny any amin'ny faritra tsinanana rehetra iny mbola tsy misy vita hatramin'izao fa misy mbola lavaka mango tanatana ny tetezana tapaka hatraizatraiza eran'ny Madagasikara ka dia atsaro andre matofoloha. Aina ho toy ny fampanantenana rehetra izay nataony tamin'ny mpampiasa ny lalam-pirenena fahatelo amby folo ihany. Io fampanantenana nataony Rajoelina tamin'ny vahoaka ny Marolambo io ho hatrany ity solombavambahoaka ity. Mety trongotrongitsiny amin'ny engin eo izy amin'ny bulldozer eo dia hoe io fa vita izy na vita indray ny 700 metatra dia hotokanana sy anaovana selfie ka atsaro izy mba mieritreritra tsara mihitsy alohan'ny itenenana fa tsy rehefa vory vahoaka dia ampanantena lavo zao fa tena tsy ray aman-dreny zany zany mampanantena pokaty zany andiso fanantenana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny efa fahoriana izay tena efa lalina izao ny vahoaka malagasy tsy mendrika azy mbola ampanantenana zavatra tsy ho tanteraka toy izany lalana hoe Mahanoro Marolambo zany. Tsara trany ny mampatsiahy fa efa nisy ny fanamboarana io lalana io tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana ary rehefa tonga ny fiara ao anatin'ny efatroro io lalana mirefy izay 300 kilometatra io satria efa tonga tao amin'ny commune antsoina hoe Ambinandrano ny fanamboarana tamin'izany ary mbola betsaka ireo fitaovana fanamboarana toy ny engin tamin'izany no tavela ao amin'ny commune io. Saingy rehefa tonga ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 tsy nisy intsony ny fikojakojana sy ny fanamboarana azy ka simba toy izao. Fiara be mpitatitra entana sisa no mitondra ireo vahoaka sy ny entana any an-toerana ankehitriny. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao ary nanaraka izany hatramin'ny farany. Hoaranao rehefa avy eo ny Global News ny famerenana ny fandaharana ahoana marina iarahana amin'ny Jarmano Menjanahary ao rin'izay kosa no anarahanao iray ilay olonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Eternals. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ao amin'ny herinandro indray tompoko.